Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra bako fa Diay Atamata. Diay Andriamanitra. Miarahaba ny ankizy rehetra indray tratry androany ity. Ny lohateny lesona faha 20 dia manao hoe nofinofy amoron'ny saha. Ny vaky teny fototra dia ao amin'ny Tesalonianina 1:4 andininy faha 12. Tesalonianina 1:4 andininy faha 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Tompo no hitsangana aloha. Tsy azoko ka, tsy mazava amiko hoy aho. Maty tany namako, nalevina ny vatapaty nisy azy, dia nitotovany lehilahy reny tany. Zao anefa ilay mpitory-teny izay nijoro teo akaikin'ny lavaky ny fasan'ny Dania dia niteny tamin'ny olona rehetra fa mbola hitantsika i Dania rehefa ho avy indray Jesosy. Ahoana no hatanterahany? Napetraky neny teo amin'ny soroko ny tanany, dia hoy izy namaly ahy. Ndao sika mianaka, andendeha etsy alavitra kely etsy. Lasa izahay nitsangatsangana teo amin'ilay saha midadasika izay ao ambadiky ny trano fonenanay. Vatakazo nitaboka amin'ny tany no nipetrahanay. Nanondro zavatra tamiko neny. Inona no hitan'ny sery? Mahita maitso aho mahita voninkazo maro satria lohataona ny andro. Falery aho nijery ireo loko maro be isan-karazany. Ary tadidiny se ve hoe inona no hitanao teo nandritra ny ririnina? Inona tokoa re? Mihifikifido aho mieritreritra. Nahita tany mena aho ranomandry ary vaingan-dranomandry be dia be. Dia inona no nitranga? Inona no nahatonga fiovana? Sady nanengainga ny soroko aho no niteny hoe
lohataona angamba? Rehefa tonga tokoa manko ny lohataona dia miempo ny oram-panala sy ny ranomandry dia mipoitra mivoaka avy any ambanin'ny tany ny ahitra sy ny zava-maitso. Ny ato kely aho noho ny avy eo fa nisy hevitra tonga tampoka nameno ny saiko. Mandritra ny ririnina izany dia miandry ao ambany tany ao ny ahitra sy ny voninkazo, miandry masoandro mibalika, miandry ranonorana milatsaka, miandry rivotra mitsoka, miandry dia miandry dia miandry, miandry ny iverenan'ny fiainana indray. Ny tsiky neny, zao ary anaka, saino ho toy ny lohataona mahafinaritra ny fahatongavan'ny fitsanganana amin'ny maty. Saingy ny mahasamihafa azy dia ity: tsy ny masoandro na ny ranonorana no hiantso ka ampipoitra ny ahitra sy ny voninkazo avy amin'ny tany, fa Jesosy mihitsy. Izy no hiantso ny tsirairay amin'ny anarany dia ireo maty nefa tia sy nahatoky azy tamin'ny fahavelona, izany hoe ireo rehetra mitovy amin'ny tany iny. Sady nijery ilay samy mahafinaritra ao noho ny atokatoka. Azoko amin'izay. Tampoka teo dia feno fanantenana ny tao anatiko tao. Tadidinao ve ny alahelon'ny Maria sy Marta noho ny maty Lazarosy anatahany? Andro vitsivitsy talohan'io tokoa mantsy dia naniraka olona izy ireo mba hanafatra an'i Jesosy hanasitranany an'i Lazarosy anatahany izy ireo. Tsy tonga avy hatrany anefa Jesosy. Na izany aza nefa, rehefa tonga izy dia niteny tamin'i Marta mba tsy alahelo satria hitsangana ny anatahany izy ireo ka ho velona indray. Dia ahoana no mety hahatanterahany? Sanganehana Marta satria ny zavatra fantany dia Lazarosy hitsangana maty amin'ny andro farany. Nitondra fanantenana ho an'i Marta sy Maria ary ireo rehetra tia azy anefa ny tenin'i Jesosy. Hoy Jesosy hoe: izao no fananganana maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ao amin'ny Jaona 1:15-20 no ahitantsika izany. Izany tokoa Jesosy dia hiantso antsika amin'ny anarantsika avy mba hivoaka avy ao am-pazana amin'ny fiaviany indray. Karoy sy hamariny. Ho faty izay rehetra nanota sy tsy nankatoan'Andriamanitra. Ny fahafatesana nefa dia toy ny torimaso. Ao amin'ny Matthieu 7:15-20 sy Jaona 1:12-15 no miresaka izany. Rehefa ho avy indray Jesosy dia ireo izay tia azy ka maty no hitsangana hivoaka ny fasana aloha dia hitsena ny tompo eny amin'ny rahona. Ao amin'ny Jaona 5:17-20 misy izany. Ireo voavonjy dia hafindra ho any an-danitra miaraka amin'ny Jesosy mandritra ny arivo-taona. Jaona 5:17-20. Farany dia hitsangana maty koa ireo ratsy fanahy sy ny tsy marina rehetra rehefa tapitra ny arivo-taona, saingy ho faty indray. Indro ary fanitaran-tsaina. Inona no azonao atao hizarana izany vaovao mahafaly izany amin'izay namanao na ny iray kilasy aminao izay vao avy namoy olon-tiana? Inona no mitranga rehefa maty ny olona iray? Vakio ny Mpitoroteny 7:5-5. Mpitoroteny 7:5-5.
andramo sy ampiaro. Maka vilany tanimanga kely anaovanao fambolena ao an-trano ka antsoy hoe sahany nofy. Isan-taona rehefa tonga ny lohataona ka mijery ny fitserin'ny voninkazo ianao dia misaorana Andriamanitra noho ny fitsanganana amin'ny maty izay nampanantenainy. Amaranantsika ny fotoanandroany dia andeha isika hivavaka. Sotranao zahay Jesosy eo noho ny lesona sarobidy nampianarinao anay androany dia ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty indray rehefa ho avy ianao. Ampio zahay mba hino sy hatoky izany, ary aoka mba ho fanantenana velona aty anatinay tsirairay avy izany. Ampio ihany koa izay fanahy masina omeo fahindrena ahaizanay mizara izany vaovao mahafaly izany amin'ny hafa, ka hitondra fanantenana sy famelombelomana ao anatin'izy ireo ihany koa. Dia tehirizo ao aminao zahay, ho vita fihavanana aminao foana amin'ny andro rehetra iainanay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Nahainao teo Fadarana ho an'ny ankisy. Tiay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izay tapako fa. Iay atamata. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra.